Zavatra hitako magaga eto amin'ny pejy zany a, tsy eto amin'ny pejy moa zany fa amin'ny gasy mihitsy, ny faneratsirana endrika olona, ny tarehina, ny vatana, ny filazana fa gidro babakoto ny olona anankiray a, andevo rehetrarehetra, de tohanana ny kristiana rehetrarehetra, tohanana tena faly reny kristiana hoe io fa ny tsiratsiraina ny vetavetana le olona. Zay zavatra hitako magaga sady ohatra hitako vaovao amiko satria tsy mahazatra aty andafy le izy, tsy mahazatra amin'ny tany mandroso. De raha ino moa zany publieko le faneratsana mba ho exemple hoe tsy mety le izy, tsy mety natako personnel satria ady hevitra mety débat eto. Fa au contraire, za mamoaka an'le izy indray no tezera sasany, tezitra be sasany inona ty ataony lahy, hita mihitsy fa tanavo, hita mihitsy fa ratsy mokondoha, hita fa tsy manjary, de hoe tsy matanty kiana. De aoko aloha zany azava fa tena tsy fantatry ny olona mihitsy ny dikany kiana, nao tsy fantatry ny olona dikany kritika, tsy matanty kritika ao miazy zany, tsy kritika ary zareo. Raha miteny anao gidro le olona, na miteny anao babakoto le olona, na miteny anao hoe belavakona le olona, na miteny anao ratsy tare le olona, zany tsy kiana, tsy kritika zany. Tsisy zavatra azonao kritikena amin'ny andriky tsy zavatra kritikena. Tsy fantatry hoe inona ihany mba ampianariny ny baibolina, ampianariny ry paster, na ampianariny toroteny isan'andro any am-piangonana, fa de tena tsy fantatry ny olona mihitsy ny zavatra azo atao sy ny tsy fantatry ny olona koa hoe Jesosy nanamboatra ohatr'izao araka sitrapon'i Jesosy raha ny ao anatin'ny baiboly. De zay ve de tsy fantatry nareo kristianina hoe tokony imezana ve, na tokony ambaniana ve, na tokony aratsiana ve ny endriky ny olona raha ohatra hoe volonté de Dieu, raha ohatra hoe sitrapon'i Jesosy nanaovany ohatr'izao. De tena tsy azonareo kristianina mihitsy hoe zavatra zany, tena tsy azonareo. Raha tsy azonareo zany fondamental ina moa zany bazika be zany de tena tsy hitako mihitsy ny ivavahanareo, tena tsisy ilananareo mihitsy, tena marina amin'ny makristianareo zay tsy ilananareo. De aveo maha-olombelona nareo ve na mba minimum mana savoir vivre, de mety ve mba nambany ny endrik'olona, mendrika ve ny mety ve ny mime na mba niratsira ny endrik'olona zay tsy azo ovana fa zay izy naturellement. Raha ohatra ny toetra ny olona ny tsy manjary de azoko ekena ihany fa hoe endrika, de tsy takanareo mihitsy ve zany, fa tena bady be ve nareo, tena vendrana ve nareo, tena ambany toetsana be ve nareo, de tsy takanareo zany amin'ny mampivavaka voalohany anareo, de aveo amin'ny olombelona mba tokony hivoatra anareo. Mety ve za zavatra zany. De eo mandeha hoe ka lahy tsy manaratsy manakina fivavahana sy toy to, na manaratsy na manakina fivavahana, de zay ve ny tokony avalin'ny kristianina, zay ve ny fahendrena mba ianarany kristianina amin'ny sekoly lahady, toroteny sy fivavahana isan'andro. Zay raha ohatra misy manaratsy ny fivavahanao de zay nataonao lazainao fa gidro, lazainao fa babakoto, lazainao fa tsy manjary, ratsy tare sy rehetrarehetra. Zay ve tokony valiny raha maha-kristianina. Zay anankiray. Fa ny tena marina, za tsy arina naratsy fivavahana teto, tsy arina naratsy kristianina teto, fa fametrahana fanontaniana. Ny zavatra nresahako maly de hoe misy olona aman'alina any amin'ny palais de sport hipokipoko. Zay ny zavatra resahako tany amin'ny palais de sport. Tao ny organisation firme personnel ny organisé ny tao amin'ny palais de sport, ny sécurité, ny sono, ny mpihira, ny manaka orchestre. De aveo ny olona nakany aman'alina nanao akanjo fotsy ambony ambany miaraka amin'ny kiraro, vola daholo zany. Zany hoe ny olona tsy raha zany amin'ny firenena zay miaina ny 700 gasy miaina latsaky ny $1 par jour, fadiranovana zany, mitrongo voamana zany. De mbola voatery hividy akanjo, pataloha sy kiraro sy frena bus sy ny sakafo hoentina any amin'le fivavahana any, anao le fivavahana any vavako an-tanindrazana. Ditanareo rariny ve zany, zay zany efa ametana fanontaniana. Ka raha ohatra hoe le olona efa mahantra velona, mbola voatery tsy maintsy vidy akanjo rehetra, andany vola andehanana any, de normal ve zay ray. De organisation firy million lany amin'io tao amin'ny palais de sport, firy million lany amin'io. Nefa ny any atsimo
grève de fin na ny 80 Madagasikara grève de fin ka tsy ny fivavahana vitsy atao hoe ny olona mpivavaka tokony anao asa soa tokony anampy ny mahantra fa de andany amina 4 million amin'io zavatra io ary inona ny ilana ny le fivavahana io fivavahana ho an'tandrazana io zay le fanontaniako inona ny ilana hoe namaly ve ho a Jesosy tam'le izy efa ray siècle zay no nivavaka ho an'tandrazana aiza ny tandrazana am'izao fotoana zao tongo vombana farany fadiranovana amin'ny eran'izao tontolo zao de mbola ivavaka amin'ny tandrazana inona impiry ny vavaka ho an'ny tandrazana de efa tsy fantatra reva hoe tsy mba omby le izy tsy resaka vavaka mihitsy no analina Madagasikara i fivavahana zany menaka na osibody amin'ny fampandrosoana au contraire ara i fivavahanareo fandaninareo andro amin'ny ina moa zany fivavahana sy fandanim-bola io ara vo maika mampitsoka ny ina moa zany Madagasikara satria ao nandaninareo ny fotoanareo fotoana tokony ino le temps c'est de l'argent ozany zareo andafy aty tokony anaovana tokony produire de lanina amin'io tsy vo maika me mahantra fa raha ny fivavahanareo fangatahana ampanjara Madagasikara de fantatry zany fa tsy mamely zany tsy mamely nareo ihany nareo hoe tena vendrana tena bado tsy mahita hoe na ivavaka isan'andro nareo tsy ampiovaninina Madagasikara zany hitatsika zany hita profo zany hita profo fa ataon'olona fitaovana fotsiny ampiasoin'olona fotsiny de jereo tonga ny ina moa zany filosy mitondra fanjakana sy nrehetrarehetra andeha hoany ina moa ny ataony any ho anareo zay raha mba misy atydoky misy misaina popularité ny tadiaviny any hoe io fa nivavaka te anadio ina moa zany ny imaziny andehanany any te aka ina moa zany mpifidy izy te hisitona ny vendrana izy ny andehanany any fa tsisy raha ivavaka izy tsy am'ireny spectacle be reny izy nivavaka izy izy rerina mivavaka izy sy mompera tsy haiko any amin'ny loasa maningina ohatra araky ny lasain'i Jesosy fa inona nanaovana zavatra grandiose be andanina vola be ohatra reny fa spectacle izy te anatsara ny imaziny izy satria efa fantatrareo ny image ireny ina moa zany coup d'état firmy ny gasy maty iretsy famoherim-pamoretana tsiditra politika fa zany hoe ina moa zany nareo amin'ny avandranareo de anaovany cinéma nareo de eo ka zay le zavatra nytenendro ka manaratsy le zany misy zavatra diso zavatra tenendro zany misy zavatra diso ve zany na ny kely ary de tsy haiko inona ny resaky fivavahana nyteneniko fa atreto araky ny fahalalako de tsy ary nanaratsy na indray mandeha fivavahana fametrahana question fametrahana fanontaniana hoe moa ve nareo mivavaka ina moa zany isan'andro ho an'tandraza rehetrarehetra ina zavatra miova nareo mivavaka isan'andro mba miova ve ny toetra ny gasy atra ny diran'ny kristianisme atra tany amin'ny ina moa zany tonjata anankiray zao ka tsy vomaika mitombo ny isan'ny makorena Madagasikara mitombo ny isan'ny mpangataka mitombo ny isan'ny délinquance mitombo ny isan'ny fisototoka mitombo ny isan'ny alatra sy ny fanendahana sy ny rehetra mitombo ny ina moa zany ny fangararam-badin'olona mitombo ny jombiro mitombo tsy zatra tsy mitombo ka inona mba vokatry le fivavahana atrazan'ny idirany ray siècle da Madagasikara zay mifantaniana petro fa tsisy mamaly zavatra zay tsisy mamana zava mihitsy zao izy rikota so fa de tena tonga de opa vararaka sy itavany ty makatsy makaroa ratsy tare makatsy makaroa zay ihany valiny ataon'ny kristianina de tena oza hoe tena tsisy lananareo tsisy lanana fivavahana tsy tako mihitsy raha mala fivavahana le torteny katesisy sy ny sekololady miova ny fitoratena gasa de manaiky mba tena mbaradana kosa zany ohatra ny any Komoro tsy ahitanao makorela any any Komoro tsy ahitanao mpangataka any satria tsy tiany tsy tantin'ny olona mpivavaka ny mahita ny mpiray-tandrazana aminy mangataka any Komoro tsisy olona mamo misolotoka eny an-dalana mitsigida oatra Madagasikara any Komoro tsisy mpangalatra any Komoro tsisy nininy satria mivavaka ny olona ary mirahina ny olona fanoana fanampy fa ny kristianina fifanenjena fialonana fitiavatena zany zavatra mitranga Madagasikara ka zay zavatra zay nokianiko ka fanaratsiana ve zany fanenjena ve zany samba mitady marimaritra iray zany hoe inona zavatra mba tsara tokony rotra makaiza fa de au contraire zany ndray ny atakeny kristianina rehetraretra amin'io zavatra rehetraretra io
de za raha ohatra manao capture de mba aseoko exemple hoe jereo anao manao Jésus izy makiny Jésus anatin'ny Jesosy sososososo zay ny avoako de nareo ndray nitezitra amiko hoe aila sosososo maro mihitsy lazainy io kivy fa tena tsisy lanazy le mpivavaka tsisy